mbola ampitomboiny ao amintsika tsiraray avy ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Faly miarava antsika rehetra indray ny tenako amin'ity androany ity ary faly mifampizara ny tenin'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy indray. Ny lohahevitra izay mpanjintsika amin'ity volana ity moa dia ny hoe Misaora Azy, ka miampana izany indrindra no fifampizarana izay entiko amintsika tsiraray avy eto. Dia iombomba avakitsika ary rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Misaotra anao izay mankasitraka anao hatrany fa lehibe ny famindramponao sy ny fitiavanao izay mbola nafahanay indray mitafavory, mifampiaino indray ny tianao ambara ao aminay tsiraray avy. Dia isaoranay anao sahady izany afatra omenao anay izany indray eo satria tianao hianatra mandrakariva aminao izay satria mandrakariva izay dia mety mila ahitsy, mety mila mianatra, mahafantatra ny sitraponao marina tokoa mandra-pialana eto dia mila manana fahalalana tsara anao Andriamanitra tomponay tokoa izahay. Dia misaotra Tompo mankasitraka indrindra anao izay ary angatahanay fanay masina ameno anay tsiraray avy amin'izao ora sy fotoana izao mba hanana fifantohana izahay amin'ny fotoana rehetra izay hifampizarana ny teninao sy hienonay ny teninao. Ary ny teninao irery ihany koa no mampitoetra ny teny ao anatinay ny fanainao ihany ka mba ampahisy vokatra ny teninao ao anatin'ny fonay sy ny fiainanay tsiraray avy ny fandrenesanay ny teninao. Ary izao izay ny rahanao hitondra ny hafatra ao raha eo dia ilay fanay masinao irery ihany no manolo-tsaina mampafantatra izay teny rehetra ambara fa tsy teny avy amin'ny nofoko no lazaiko eto fa ny teny avy amin'ny teninao no ambara ka fanainao no mampiteny ny lelako eto. Dia hosory Tompo mba ho fanasina ho fampitana ny hafatra ao. Dia izay tsirairay avy izay andreko dia mba samy andresy andray ny teninao amin'ny fifaliana sy amin'ny finoana ihany koa mba entinay miatrika ny andronay rehetra izay mbola iainanay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no hanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay fampizarana amintsika indray amin'ity anio ity dia izay hitantsika ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko voalohany andininy 5. Tesalonianina voalohany toko 5 azafady dia manomboka hatreo amin'ny 9 no vakitsika ny teny ka hatreo amin'ny mifarana eo amin'ny 12 ihany. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mifalia mandrakariva, mivavaka aza mijahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Araka ny lohahevitra izay mpanjintsika amin'ity ray volana ity moa dia ny hoe Misaora Azy. Ary izany tokoa ny tenin'Andriamanitra izay ifampitondrantsika eto fa mialohan'ny tena hoe ifampizarantsika sy hamakafakatsika ny amin'izay hoe Misaora Azy izay ilay azy lazaintsika eto dia ilay Andriamanitra ivavahantsika no ambara eto. Hoe Misaora Azy, Misaora izany an'Andriamanitra raititoa. Ka ny tenin'Andriamanitra izay anomboantsika azy aloha dia ny tokony 9 dia hoe mifalia mandrakariva. Eo anatrehan'ny janiko tokoa tsika kristianina dia ampianarana ny tenin'Andriamanitra ary izany no mampiavaka ny kristianina amin'ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao ity satria ampianarana ny tenin'Andriamanitra mifaly mandrakariva. Ohatran'ny ahoana ilay mandrakariva? Ilay mandrakariva dia ilay tous les temps izany, ohatran'ny hoe amin'ny fotoana rehetra izany. Tsy voafetra hoe rehefa manam-bola be ihany na rehefa azo izay zavatra iriko na tanteraka ny zavatra kasaiko dia izay vao tena hoe mifalifaly be sy miramirana na hoe teraka somatsara dia na zaza dia faly dia eo dia tena hoe mifaly na anniversaire dia tena hoe eo dia mifaly dia matetika izay zavatra hoe tena mampifaly tokoa no mampifaly antsika kristianina eto indrindra
ohatry ny takan'izao tontolo izao rehetra ihany hoe mifaly fa mampiavaka antsika kristianina dia mampianatra ny tenin'Andriamanitra hoe mifaly mandrakariva amin'ny zavatra rehetra zany na amin'inona na amin'ny trano araka n'ilay Filipianina 4:4 koa dia takan'izay ihany hoe mifaly mandrakariva ho amin'ny tompo hoy izao indray mifaly. Mbola lazainy koa hoe mandrakariva zany hoe na misedra inona zany tsika eo amin'ny fiainantsika kristianina dia mila manana an'izay fiainana mifaly mandrakariva izay tsika. Tsy in'izao tontolo izao ry havana ny mifaly ao anatin'izany fahoriana izany ary miandry indray tsika mety mahatsapa tokoa hoe ao anatin'ny aretina dia tahaka ny ahoana moa ilay mifaly, tsy hoe marary zany ianao dia hita tena hoe marary dia hoe andao imemebe azy zany falifaly be fa izay moa zany ny tenin'ny torohitra masina hoe mifaly mandrakariva dia natao anatin'ity aretina ity ary zany dia alao aloha imemebe hoe marary tsy izay ilay zavatra tian'Andriamanitra atao fa ny fifaliantsika dia ilay ao amin'Andriamanitra mahatoky fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra ka mifaly ao am-po tsy milonjolonjo be zany na hoe farirotriritra be sy ny kizitina be zany ao anatin'ilay hoe raha ataontsika raisintsika hoe aretina zany ilay izy dia ihany ianao dia kisitinana daholo izao olona rehetrarehetra mikarakara zao satria hoe marary dia tserotserona dia sorosorena be dia tsy tokony hanana an'izay toetra izay zany tsika kristiana fa miaina ao anatin'izay hoe mahasoa anao matoa izay zany no tanteraka eo amin'ny fiainanao raha manana ny aretina io dia averiko hoe misaora zany azy amin'izay zavatra izay dia hiaino amin'ny fo madio sy amin'ny finoanan'Andriamanitra izay zavatra hiainanao izay fa midika fankasitrahana sy fifaliana ao anatinao ny hiainanao an'io ke araka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe fa fahafatesana no azahoako tombony izy ka tsika zany raha hoe marary dia tsy feritrena be ho faty amin'ity aretina ity ahy zany dia sy ao zany fa marary ianao dia mifalaka raha maty ahy zany Jesosy azonao antoka fa ho any amin'ny tompo ianao tsy zavatra mampanafa maty ianao tsara tsy maty ianao tsara mbola miaina ho an'ny tompo dia ankafizo ny fiainanao miaraka amin'ny tompo hifalio ny fiainanao miaraka amin'ny tompo na inona miantra fifaliana moa dia mahaiza mifaly amin'ny sitrapon'Andriamanitra fahoriana moa mahaiza mifaly amin'ny sitrapon'Andriamanitra aiza manararaotra ny situation eo aminao hoe marary ianao na ory ianao na malahelo ianao dia lasa maneho toetra tsy zaka ny fiarahamonina aseho eo amin'ny fiarahamonina dia lasa manjary mahatonga fanafitoinana ho an'ny hafa ary mahatonga tsy sitrapon'Andriamanitra izay zavatra izay fa manana fandeferana fiadanam-po ao anaty manoloana izay zavatra hiainanao somary mafy ny hatrehanao an'izay zavatra izay raha tena hoe tafiditra ao anatin'izay zavatra izay ianao fa angatao ny fanahy masina anampy anao fa tsy vita ny herin'ny tenanao ny mifaly ao anatin'ny fahorianao indrindrandrindra ny mifaly ao anatin'ny aretinao indrindrandrindra mifaly ao anatin'ny olanao indrindrandrindra tsy vita ny nofonao zany fa ilay fanahy mahery ao anatinao no manampy anao andresenao izany ka hatonga anao manana fifaliana ilay fifaliana io anatin'izay ny fiadanam-po ao anatinao manoloana ny zavatra hiainanao izay ny toko fahaenina ambin'ny folo voalohany hoe mifalia mandrakariva M voalohany ny M faharoa fa 7 ambin'ny folo dia hoe mivavaka aza mitsahatra mifameno ry havana ny fivavahana sy ny fifaliana io rehefa manam-pifaliana ianao ao amin'ny tompo dikan'izany manam-panantenana ihany koa zany miaraka amin'Andriamanitra ka izany mahatonga anao mivavaka mandrakariva tsy mitsahatra satria manana an'izay fanantenana izay fa Andriamanitra dia eo mandrakariva eo amin'ny fanatrehan'ny fiainanao mandrakariva Andriamanitra ka izay no tsy mampisaraka antsika ny amin'ny fivavahana mandrakariva hoe aza mitsahatra fa hiaino isan'andro ny fivavahana amin'Andriamanitra ary matoa ianao manana an'izay finiavana mivavaka isan'andro izay ao anatinao ny fifaliana tsisy olona hoe tezitezitra foana na hoe malahelo lava kisitin-davaka hoe hivavaka tsy alaizy ianao raha ao anatin'izay toetra izay ianao dia hivavaka fa ianao rehefa mivavaka dia mahatsapa inona fiadanam-po zany indrindra rehefa tena eo anatin'ilay présence an'ilay ao anatin'ilay mivavaka mihitsy ianao tena hoe resahanao tena ohatry ny hoe olona eo akaikinao eo mihitsy io Andriamanitra io ohatry ny hoe olona tena hoe
manatrika anao eo akaikinao io mihitsy dia tena resahanao ohatry ny olona mihitsy izy hoe zao ry Jesosy, zao ry Jesosy zava-misy, zao ry Jesosy mivavaka eo ianao. Fa hitanao fa misy fifaliana, misy fiadanam-po ao anatinao na dia hoe miaina zavatra sarotra ary ianao. Ka mampirisika antsika izany ny ten'Andriamanitra hianatra foana tsika amin'izay hoe mivavaka ka tsy mitsatra izany, fa tsy hoe rehefa misy fifaliana ao anatinao mahazo fahasoavana sy fitahiana sy ny sisa ianao dia adino ilay mivavaka. Adino fa tena hoe eo fotsiny mifaly fotsiny, tsy ampy ilay mifaly fotsiny dia mifaly izany fa any adino Andriamanitra aloha fa hifaly aloha, fa mivavava mandrakariva. Ary tsy misaraka ny mivavaka isan'andro ny fifaliana ao anatinao sy ny fiadanana ao anatinao satria mahatsapa ianao, manana fiadanam-po ianao, fa miray amin'Andriamanitra, manana fania masina dia ny fania masina mihitsy no mampatsiahy anao fa tokony hivavaka mandrakariva ianao. Fa izay izany no ampianarin'ny ten'Andriamanitra antsika kivy aza mitsahatra ny mivavaka, fa raha tsy hoe raha efa misy zavatra manjo ihany vao halala hivavaka, raha hoe misy problème ihany vao halala hivavaka, matetika tena antsika kristiana dia azon'izay fahalemena izay. Rehefa tsisy olana dia tsy mivavaka, fa rehefa misy olana vao mahatsiaro an'Andriamanitra dia manampy tosika an'izay miantso SOS any amin'ny mpino sy ny kristiana any mba eto ambavaka, fa ohatran'izao eto ambavaka, fa isika rehefa ao anatin'ny fifaliana dia adino Andriamanitra. Ka aoka tsika hiaina mandrakariva ny fiarahana, fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalany izany hoe mivavaka izany. Izay ny M2 niditra ny M3 tsika dia ilay tena voatoatin'ny ten'Andriamanitra ny 7 hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Misy antony lehibe Paoly Apôstôly mampianatra antsika ny amin'izany hoe misaora ny amin'ny zavatra rehetra satria fantatry Paoly Apôstôly fa tsy ny zavatra tsara ihany no lalovan'ny kristiana, tsy ny zavatra tsy ny mahasoa sy mahafinaritra ihany no lalovan'ny kristiana, fa ao ihany koa ny alahelo, ny fahoriana, ny aretina, ny zavatra maro samihafa samy lalovan'ny nofo rehetra samy iainan'ny zanak'olombelona. Indrindra fa nitafiky n'ilay ratsy. Dia izay no ampianarin'ny Paoly Apôstôly misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Manana fifaliana ianao, nahazo fifaliana ianao, nahazo fitahiana ianao, nahazo zavatra irinin'ny fonao ianao, nahazo valim-bavaka ianao, misaora azy. Tsika nge amin'ny maha-olombelona antsika dia fahalalam-pomba izany misaotra izany. Ohatritsika hoe rehefa omen'olona zavatra tsika dia misaotra, rehefa ampian'olona tsika amin'ny zavatra anankiray dia misaotra, rehefa entin'olona ambavaka tsika ka mahazo valim-bavaka dia misaotra azy ireo, dia maika fa ilay Andriamanitra tsy toa, ilay tompony zavatra rehetra mendrika ny saorana mandrakariva izy satria izay tokoa ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ka andao izany ataontsika tena hoe zava-dehibe ao amin'ny fiainantsika mandrakariva izany fisaorana an'Andriamanitra izany. Na inona izany, tsy rehefa zavatra tsara ihany hoana, matetika izay foana no faiblesse-tsika kristiana rehefa mba mivalim-bavaka sy ny ana ihany dia izay vao mahatsiaro hoe misaotra an'Andriamanitra, fa na marary ianao dia misaora azy. Tsy hoe misaotra azy izany dia ohatry ny hoe manome misaotra ohatry ny hoe misy fisaorana anankiroa mantsy ny fanaon'ny olona rehefa hoe misaotra izay hoe nataon'ny olona ratsy ianao dia misaotra fa nataonao an'izao ohatry ny hoe misaotra maneso, dia tsy hoe raha marary dia misaotra izany Andriamanitra fa dia narary moa izany izao ty fa dia eny misaotra anao fa tsy manino, tsy izay ilay izy. Tahaka ny ohatry ny hoe misy alahelo ao anatinao, tsy mankasitraka ianao anatin'izay zavatra mahazo anao izay, iainanao izay. Fa misaotra satria misy antony ao matoa Andriamanitra manome anao zavatra anankiray. Tahaka ny hoe raha misy fahoriana ao anatinao, voalohany indrindra mivavaha ianao dia misaora azy hoe raha io satria izay no antom-pisitsika ny fisian'Andriamanitra ao amin'ny fiainantsika, dia tsy mivelona amin'ny nofo intsony tsika fa mivelona amin'ny fanahy, dia ninona izany misy ao amin'ny fiainantsika dia izy no antony zavatra rehetra.
inotsika izay zavatra izay dia raha misy fahoriana izany dia tsy hanome tsintsika hoe inona izany ny antony hanaovan'Andriamanitra ampisian'Andriamanitra fahoriana amin'ny fiainantsika. Tsy tokony hanontany an'izay tsika fa hoe misaotra Andriamanitra ny amin'izay zavatra amin'ny fahoriana izay miseho ankehitriny fa ianao no antony zavatra rehetra. Fa ny zavatra rehetra izay foana ny tsaro hoe miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra. Andriamanitra tsy manome zavatra ratsy ka ahatonga loza ka hoe ahatonga fahaverizana ao antsika, fa raha misy zavatra ratsy ao mahasoa anao ny ao ambadika izay. Dia mahay izy misaotra azy amin'ny fo madio, amin'ny fieritreretana tsara, amin'ny fifaliana ihany koa araka izay efa nampianarina teo aloha. Fa izay ilay sitrapon'Andriamanitra. Misy aretina misaora azy. Azonao atao ihany miresaka amin'Andriamanitra hoe indraindray misy fandinihan-tena tian'Andriamanitra tokony ataontsika manoloana izay aretina izay, na mety misy olana misy eo amintsika izay dia mandini-tenitsika manoloana izay ary misaotra azy ihany koa. Misaotra Tompo ny amin'izay rehetra miseho amin'ny fiainako. Fa mandini-tenitsika hoe inona ny zavatra mety nataontsika tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ohatra ka nahatonga izay zavatra mety miseho amintsika. Mety inona zavatra tian'Andriamanitra anefehantsika kokoa hitombo mihoatra amin'ny finoana an'Andriamanitra hoe mino anavy ty olo ty raha asoko an'izao, manaiky mba mahatsiaro anavy ty olo ty raha ataoko an'izao. Misy hoe fizahany toetra iainantsika izany manoloana izany rehetrarehetra, fa indraindray rehefa hoe misy aretina tonga dia indraindray ny kristianina tsy manam-pinoana fa lasa aloha mitady vahaolana etseroa dia rehefa hafanenina amin'izay la mivola sy zay vao teriny mamoa izay vao miverina ny amin'Andriamanitra hoe vavaka sisy aoka ry havana antsika tsy hanao sisa an'Andriamanitra fa izy ny loha larana, izy ny prioritaire amin'ny zavatra rehetra ataontsika. Fa afaka ataon'Andriamanitra fitaovana ny mety ny zavatra karokarohanao teo, fa ilay izy lasa tsy mahomby satria le zavatra nataonao mialoha anazy dia tsy nahomby ilay satria tsisy fiasan'Andriamanitra. Dia rehefa hafanenina tsy afa-po amin'izay ianao, tsy nahazo vahaolana dia izay vao hiverina any amin'Andriamanitra sisy satria ianao tsy nino azy sa hoe misy fisalasalana. Fa te hampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra hoe manana ry havana finoana. Fa ny zavatra rehetra dia ataon'Andriamanitra fitaovana miara-miasa hahasoa izay tia azy, fa azy ny fahefana afaka ampiasainy hanavotana anao amin'ny anatin'ny olanao na anatin'ny aretinao. Mety misy zavatra ampiasainy hanavotana anao, ampiasainy ao anao. Fa iza le fitaovana aloha ny enjehana aloha fa iny tsy hiasa ho anao iny raha tsy misy ny fiasan'Andriamanitra, tsy havonjy anao iny raha tsy misy ny fiasan'Andriamanitra. Fa ampiasao aloha Andriamanitra dia Andriamanitra mampiasa fitaovana hamonjeny anao. Fa ny zavatra rehetra dia mampianatra ny tenin'Andriamanitra isaory azy avokoa, manana an'izay finiavana misaotra izay. Ka dia izay troisième izay no tiako hamafisina ho antsika amin'ity androany ity izany dia miara-miasa ireo mifameno ireo hoe manana fifaliana mandrakariva ao amin'ny Tompo ary mivavaka aza mitsahatra ary isaory azy ny zavatra rehetra. Fa izay ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy Tompo. Amen. Dia mankasitraka anao ny aino izany tenin'Andriamanitra izany ary ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra fa ho amintsika tokoa anie izany teny izany. Vavaka isika, eny raha io tena mankasitraka indrindra anao ary misaotra be da be ny amin'ny teninao izay mampianatra anay tokoa amin'izany hoe troisième izany hoe mifaly mandrakariva ao aminao, mivavaka mandrakariva ao aminao ary misaotra anao mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Ampianaro ray dado, ampianaro ray ray masino, hahay ampiatra sy hiaina araka ny teninao mba tena ho tsapanay sy hiainanay tokoa izany teninao izany. Fa raha ny nofinay tsy mahay manatanteraka indreo teny ireo izay, ny nofo ao anatin'ny fangerifiriana tsy afaka hifaly, ary indraindray rehefa variana ao anatin'ny problème sy ny olana dia tsy mahay mivavaka intsony, tsy mety mivavaka fa lasa mitady vahaolana etseroa. Fa rehefa indraindray rehefa hafanenina vao mahalala miantso anao. Aoka izay anao loha larana mandrakariva izay rehetra ataonay, amin'izay rehetra hiainanay dia anao loha larana anao.
Ianao anefa nay masina ny tena ampiasanay, ampianatra anay haizanay miaina n'izany teninao izany. Mba tsy handeha araka ny nofinay sy izay mety mampetipety anay izay. Fa ny fiainanay dia miaina miaraka aminao Andriamanitra. Satria tsy miaina araka ny nofo intsony izay fa miaina araka ny fanahy. Dia ampianary ray Tompo, ampianary izay fa indraindray izay mbola variana, indraindray izay mihitsy ny ary miala amin'izay sitraponao izay. Indrindra tsy mahay misaotra anao manoloana an'izay zavatra iainanay. Rehefa mahazo fifaliana sy fitahiana ihany izay vao mahay misaotra, fa rehefa misy zavatra kely mahazo anay dia indraindray ara te hanome tsiny hoe miasa ve ianao Andriamanitra, sitraponao ve izao Andriamanitra, sao ve dia mba mety Andriamanitra. Indraindray izay manome tsiny dia lasa manadino anao. Amboary ray Tompo ary ny fony izay amin'izay mety izay fahalemena anananay izay, tsy mahay makasitraka amin'izay rehetra iainanay izay, fa te hanome tsiny lava rehefa sendra mba voadona kely izay eo amin'ny fiainanay. Dia ampianary rehefa nay masina hahay saotra anao amin'ny zavatra rehetra. Dia ankehitriny dia misaotra ny amin'izany teninao izany. Tehirizo ao am-ponay ny teninao, iainanay isan'andro isan'andro. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovana ny vavakay. Misaotra raha eo. Amen. Isaorana ianao izay naharitra ny aino ny tenin'Andriamanitra ary raha tianao ny mbola andrehatrany ny fampahirezana izay atolotry ny fikambanan'ny fiomanana ho any an-danitra, dia sainay ianao ahisabony ny pejy ary anaraka izany fa misy ny tenin'Andriamanitra ifampizarana mandrakariva ho amintsika eto. Dia ho tahin'ny Tompo daholo tsika tsiraray avy. Amen.